tsy asa ny piasan'ny tairim-bolam-panjakana raha tsy verina ny DGT teo aloha. Eto aloha dia mariako ihany fa tsy mipiasan'ny tairim-bolam-panjakana rehetra ne no manao ankehitriny io fitokonana io. Ny akabiazany araky ny vaovao azonay dia ny contractuel ny tena betsaka ao anatin'izay. Ka raha ohatra kosa aloha ka ny hoe amerenana ny tali général ny tairim-bolam-panjakana teo aloha no fitakina ataon'zareo dia tsy verina amin'ny fanapahan-keviny ny fanjakana, tsy verina amin'izany ny fitondram-panjakana. Lazaiko aza fa raha mbola miziriziry zany tokona hoe izay no fitakina ataon'zareo dia veriky fa tena défi atao zany amin'ny fitondram-panjakana. Zay zany dia tsy azo eritreretina mihitsy ny hoe iverena amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanapahan-kevitra efa niraisiny. Ny mahagaga koa hoe dia zao hoe eto dia tiako ihany manambara an'izay hoe manala ny fitondram-panjakana, manala n'ilay olona dia hoe olana, tena olana ity. Tsy asorina ilay izy dia ozy ny sasany hoe matahotra ny fitondram-panjakana na hoe malemy ny fitondram-panjakana. Dia tsy hita mihitsy nge zany hoe inona ary zany no atao fa aminay kosa aloha dia aradrariny mihitsy ary tena ataoko hoe tena ampahendrena na niraisana n'ity fanapahan-kevitra ity. Ary ity fanapahan-kevitra ity niraisina teo anivon'ny conseil des ministres zany fa dia amafisiketo fa ny tenako nanana initiative io. Raha toko kosa moa ka mbola misy ihany mifampikatsona zay every fa tokony tsy hisy amin'ny alatsinainy aorinan'io fiainana amin'ny alatsinainy io raha mbola misy mifampikatsona dia eto kosa dia andrainy andraikiny ny fitondram-panjakana. Mikasika ny famoaham-bolam-panjakana tsy ara-dalàna dia mbola anteriky andraiky io fa tsy hisy zay. Noho zany manangy mipiasa ny trésor ny tenako amin'ny ministry ny vola sy ny teti-bola, manangy amin'ny vahoaka malagasy ihany koa mba tsy ho voarebireby ny resaka politika. Efa nivoasako teto tamin'ny herinandroany hoe aiza moa ny dingana misy atsika zao ary ho aiza tsika. Efa mivoasako tsara zay tamin'ny herinandroany fa efa tokony androsa amin'ny tena fampandrosoantsika rehefa vita io fianarahana atao tamin'ny tairim-bola iraisam-pirenena io. Ka ny zavatra tsika hatreto zany hatreto dia ozy hoe tsy kisendrasendra ireo zava-misy amin'izao fotoana izao. Za eto miteny taminareo hoe za ary ny fitondram-panjakana malagasy, président de république, premier ministre, membre gouvernement rehetra dia tena mitsinjo le telo amin'ny sivifolo isanjato malagasy zay tena milomano ao anatin'ny fahantrano. Rehefa tanteraka hoe ifanarahana amin'ny tairim-bola iraisam-pirenena io dia efa mba misokatra ho antsika kosa mivaravarana andehanana an'ilay tena fampandrosoana. Ka efa kely ho asisy io dia zay zany zay tsy kisendrasendra io fa miseho io foyer de tension etsero io mba ataon'ny sasany androdanana ny ezaka efa vita, androdanana ny ezaka efa vita mba tsy hahatongavantsika zany eo amin'le tatao hoe tanjona tiana hotratrarina ao anatin'izay. Ka manentana eto na ianareo mpiasa ao amin'ny trésor na itsika vahoaka malagasy manontolo mba tsy ho voarebireby ny resaka politika fa ireny resaka politika ireny everika fa tsy atonga antsika mihitsy amin'ny tanjona kendreny io fa fandrodanana ny ezaka efa vita. Ka teny fito izay ny tiako marana anazy aleo mba tena hisy eo amintsika ny tena fitiava-tanindrazana fa zava-dehibe zay. Aleo tena hosehotsika ny solidarité nationale, ny fiarahan'ny vahoaka malagasy rehetra zany miady amin'ity resaka fahantrano ity. Zay nga manamararoko azy